décentralisé en campagne 2009-2010 dia mitotale amin'ny 1,024,624,112 millions. Io zany 1,024,624,112 millions. Io zany no vola natokany fera ho fikozokozanany lalana ho an'ireo collectivité décentralisé ato amin'ny faritry. Ny fifantena ireo ampandalana tena mila fanamboarana maika araka ny filanimponina nodiniana tamin'io fotoana io izay miankina amin'ny vola eo am-pelantanana. Raiky amby 20 metatra toradro no halavany ity valamena ity dia miamby 10 metatra toradro ihany koa ny sakany. Kakazo antsoina hoe nato sy mainaty no hanaovana ny valamena araka ny fomba izay alaina avy any amin'ny zontany efatra ireo kakazo ireo izay alaina amin'ny andro alatsinainy zoma sy sabotsy ary karazan'olona antsoina hoe Zafinierivo sy Jongo no manapaka ny hazo. Raha azo ina ny tantara dia avy amin'ny Menabe no niangany ny tantara n'izy efa day Manakasina. Manambady 20 idadila rehefa teo dia nanaranaka ireo taranaka ireo dia nisy ireo doany maro ato amin'ny fahatry ny Boiny. Anatin'io Amarovoay, Ambatoboiny, Ambalatany, Mitsinjo ary Bezavo no nihorena natao hoe mahabo ireo razan'olona indrindra fa dady sy dadila raha atao amin'ny fahatry ny Boiny risahana. Araka ny natao moa dia niara-ny faly ny rehetra ary nisy ihany koa nisy olo tena mpanjakana tonga tany an-toerana. Mbola hijanany amin'ny faritry Boiny izay antsika fa eo amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalema na mpangalatra 7 miralano tratehaky ny zandary tao an-toerana tao amin'ny fokontany Namborovy noho ny tokantrano marobe ireo tokantrano izay nasipatra nataon'izy ireo tanora 17 hatramin'ny 20 taona no mpikambana ao anatiny izany jiolahy tratra tany amin'ny fokontany Namborovy izany TVM faritry Boiny. Jiolahy totakely mpangalatra 7 no tratehaky ny gendarmerie avy ao amin'ny brigade aéroport Amborovy. Trano maro eny amin'ny faritry Zamotel no tena lasibatra tamin'izany. Betsaka ny entana tratra teny amin'ny zareo toy ny kojakoja tokantrano samihafa nahatratrarana basy lava iray sy bala misa 12 sy pistolet PA MAB 765 sy bala misa 5 ary antsibe iray. Mbola nahatratrarana volamena maromaro ihany koa ry zareo ireto andian-jiolahy ireto mipetraka eny tsarano ambony izy reto ary eny Amborovy no lasibatra amin'ny fangalarana ny asaratsiny. Tanora 17 ka hatramin'ny 20 taona no zokiny indrindra amin'ny reto olon-dratsy ireto. Ity moa dia vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny vahoaka sy ny gendarmerie-pirenena no nahatratrarana an'ireo jiolahy ireo. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa dia amin'ny tao-pianarana vaovao ity 7 no manomboka ny système LMD eto amintsika ilana fahazoan-dalana fanjakana ny firosoana amin'izay ho an'ny sekoly te hampianatra azy. Nisy ny antsoavy nataon'ny ministra ny fampianarana ambony nandritra ny fisokafan'ny atrikasa momba izay mandritra ny 3 andro ny amin'ireo lalàna samihafa mikasika ny fampianarana ny système LMD eto amintsika. Hoarantsika ny fanadihadiana sy ny tatitry ny vaovao etiny Liliana Randriambololona. Mitsahivina teto fa izo atrikasa izao dia toy ny atrikasa hafa teo aloha izay mbola hitohy amin'ny volana Desambra andiniana ny lafin-javatra hafa sy ny volavolan-dalàna satria araka ny fahafantatry ny rehetra hatramin'izay dia tsy nirotorotoana ny fametrahana système LMD teto amintsika. Ity atrikasa ity ary dia natao mba lalàna manokana ireo lalàna hifehy ity système LMD ity mba hitovy tovizany fahalalàn'ireo tompon'andraikitra rehetra. Mandray anjara amin'izany ireo solitenan'ny université sy manam-pahaizana manokana misy ary ny avy any Frantsa ry zareo avy eo amin'ny AUF ny MADES tompon'andraikitra ambony samihafa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony. Izy ireo indray avy eo no ampitany traika efa ny avy eo amin'ny tsy miankina amin'ny fanjakana ihany koa satria tsy natao amin'ny fanjakana irery ity système LMD ity. Mila fahazoan-dalana manokana avy amin'ny fanjakana malagasy ny fampiarana ny système LMD. Nisy ny antsoavy nataon'ny ministra tonga veloatanazy ho an'ireo sekoly milaza fa efa mampiatra izany sahady. Sy ny ray aman-dreny amin'ny mpianatra fa famitahana
ny zana-bahoaka ny izany hoe fanomezina diplôma tsy ankatoavy ny fanjakana izany fa ho sahirana izy ireo tsy hoe zahay nefa fa manana partenariat anivelany ny anivelan'izay anivelany fa neto an-toerana tsy maintsy ny fanjakana no tompo manana fahefana ka tokony ho sarotiny ianareo tokony andraikitra amin'ny université omena zay andraikitra zay ianareo hanara-maso zay rehetra sekoly any amin'ny faritra misy anareo tsy rana iaby any ijery hoe ireny sekoly ambaratonga ambony milaza azy mampiatra io manana fahafana alana ve izy sa manao publicité fotsiny izy am'izay antsoavo hafa nataon'ny ministra ny tokony anatonana dieny izao ireo raha fampianarana ambony rehetra ho an'ireo mpianatra hanala baccalauréat mba ahafantaran'izy ireo ny lalana tokony alehany aorian'ny fakana baka fa akoatran'io dia nitsaivy ministra ihany koa fa nanomboka androany ka hatramin'ny 12 ny volana desambra ho avy izao ny fanaovana fifidianana président eny amin'ny université araka ny lalàna mifehy azy io ary ny fanjakana malagasy no mametraka izany afa ny déplafonnement iny ministra ary afa ny fifidianana nanao atsoavy ho an'ireo rehetra izay natapitra mandat ny ministra mba tsy hiboto-toerana fa hoarantsika ato anatin'ny vaovaon-tsary ny TVM eto ihany ny mikasika ny fanomezan-tanana ataon'ny Indo Samaja ny HRA fanomezan-dra fanaporofonany amin'ny fifanentanany amin'ny vahoaka malagasy izany fa indraimbava maresaka ny velany dia manamarika ny fetin'ny fahaleovantena ny firenena palestiniana isaky ny 15 ny volana novambra ny firenena palestiniana moa izay mbola tsy nahazo fankatoavana hatramin'izao amin'ny firenena mikambana mahafanjakana tokana azy amin'ny firenena toerana firenendehibe eto ambony tany izany 12 taona lasa mantsy zay no nisy ny fifampiresana ataon'ireo firenendehibe amin'ny fametraam-pihavanana eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana nangataka tamin'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana iraisam-pirenena moa ity firenena iray ity ny amin'ny hanekena azy amin'ny maizy azy izany fa atao an'i Roma kosa ny fionana tapony momba ny ady amin'ny anoanana sy ny tsy fanjari-tsakafo amin'ny 12 hatramin'ny 17 ny volana novambra izao filoham-pirenena Enipolo no handray anjara amin'izany fionana an-tampony izany araka nambaran'ny taleny FAO dia zato tapitrisany no efa namony ainy amin'ny anoanana atao anatin'ny taona iray izay ary zaza enina isaky ny segondra no maty vokatra izany anoanana izany any Azia sy Afrika subsaharienne no tena vomafy amin'ny anoanana indrindra fa ny any ambanivohitra isan'ny antony mahatonga izany moa ny varomaizina amin'ny resaka solika sy ny akora na ny matière première izany ary voaresaka ireo tompona andraikitra fa ho atao lahara-pahamehana ny fambolena sy ny fanodinana sakafo horantsika arampitso eto ihany ny sary mikasika izay sy ny fanadiadiana nataony fanadiadiana sientifika nataony naza momba ny farandro izay no azo natolotra tamin'ity atoandro ity sorany ianao tsy nisaraka taminay ka sitrana ihany koa ny ekipa rehetra mametraka ny mandra-piana tompoko